fanandray tsara daolontsika rehetra tena hoe nahazo manjaratsirany pasteur rehetra zay nanao fivoriana zany natapaka izao fotoana izao dia miresaka ihany koa hoe mba anao lay andidy pentecote miaraka dia anao réveillon miaraka saika moa na voapitany aminareo le izy dia tsika eto ararotiko mba izarana an'izay hoe isika mihitsy natao efandinika ny atateraka an'izay a dia mba samby mieritreritra hoe aiza ny refi moa manontaniako dia hoe any Sergie tsy fantatro mety misy mahita tsy haiko any doit le roi tsy haiko aiza sy ny sisa fa hita hoe zava-dehibe mihitsy tena hoe andresentsika ny asan'ny maizina ny asan'ny devoly izay makala ny fiangonan'Andriamanitra ny fisiny fotoana iarahan'ny fiangonana rehetra tahaka an'izay ty resaka kely ataoko ty a tsy neritreretiko lazaina dia mialatsiny aho an'izay mbola tokony andanjara rehefa aveo fa tonga kely hoe raha misy zao fiombonan'ny fiangonana izao hoe ianarana tenin'Andriamanitra dia mitsangana ny devoly aza fa mampiresaka devoly aetsika hoe manindraindra azy fa tena nanao langa maoraka be any amin'ny samy fiangonan'Andriamanitra mihitsy any ko hoentina tsy atateraka an'izao tiako lazaina amintsika hoe raha manao ny ataony izy tsy atateraka ny fiombonana dia tena horava koa ny ataony amin'ny fiombonatsika amen atsika ve le tiako lazaina tena nametraka tato anatiko ny mazava lehibe izao firaisantsika izao nandrenesako tamin'ny herin'ny avona eno an'le izy hoe misy manao tantara zany any ho any hoe franc-maçon reo miaramiaraka rehetra reo fa nahazo vola tsy haiko nahazo fanampiana lazaiko mazava eto mihitsy le izy io za hoe raha zao fiombonatsika izao tena natonga n'le ratsy tena hoe mipararehetra zay ny ilazako azy dia milaza amintsika fa raha itony fiombonatsika dia mipararehetra mandrak'izay izy dia tiako mafisina be hoe tsara be tsika raha miaraka tokoa daholo amin'ny plein de Pentecôte amin'ny réveillon tena hoe mikombom-bava le ratsy ary ratsy kombom-bava raha izy toteatsika amin'ny anaran'i Jesosy amen dia samy mba mieritreritra ary hoe ny tena marina tena lainga vararaka nataony mikasikany amin'izay tantara ray zay dia tsy averiko intsony a fa nampahery aly izy hoe tena fanina satana dia manao ndrenatony a dia tiako mafisina be amintsika zany hoe zava-dehibe eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra soan'Andriamanitra soan'izao tontolo zao izao fiarahantsika fiombonatsika izao dia mihitsika apitatra ny fanjakan'Andriamanitra akoatra ny individuel eto hoe mandray fahasoavana amen dia namafy kely zany kasany amin'ny fiarahantsika eto koatra mba tsara ihany misy sakafo tahaka izao dia tiampandray anjarantsika rehetra hoe amin'ny heriny aloha mba samy mitondratondra kely daholo mba tiako fantatra nefa mazava hoe iza mba tondra inona no metinao inona no mety azonao vombinina satria tsika rehetra koa niaraka ifaly amin'izy hitanao hoe mahafaly ny fandraisana anjara tahaka an'izay dia tiako mba misy ankehitriny zany vao milaza aloha sa manatona mamikelin'i Jesosy daholo mialatsika fa ohatra manavanana ny anara hoe mamikelin'i Jesosy mba manatona mamikelin'i Jesosy mba milaza kely hoe inona no metinao a tsy zavatra be dia be fa jereo zavatra ho antsika eo zao pain perdu congélé que dia vedette avokako dia vedette ataoko ity makasoka dia mitanareo rehefa be fa tsara be tiako teneny hoe tsy voatery hoe mandamy vola be tsika zany amin'le izy fa zavatra azontsika iraha amin'ny fahalety fotsiny sy ny raha minana dia tiako mba rehefa aveo manatona mamikely Jesosy mba milaza ny zavatra hoe ty amin'ny heriny sy amin'ny manaraka fa amin'ny heriny aloha zany amin'ny azoany angamba dia farany aorinan'ny izay dia afaka mandray anjara dera rehetra mbola mba hitendra fiderana kely faly manokatra ny varavaranao anao ny fiangonana rehefi France isaky ny alahady amin'ny 3:00 ao amin'ny 52 rue Jolois La Courneuve 93 120 misy vavaka ho an'ny marary tsy miova ny herin'Andriamanitra mbola manasitrana mandraka ankehitriny Jesosy Kristy ny tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay koa dia hoeto ny havana mantsakaizy isaky ny alahady amin'ny 3:00 misy koa fanambarana ny tenin'Andriamanitra sy raha fideranan'Andriamanitra koa dia tongava maro hitondra fampaherezana sy fanafahana ary fagagana sy fanasitranana sy famonjena ho anao izany mandra-pionary tahin'Andriamanitra indrindra tompoko